Tainy tompo antsika mianakava, tainy tompo antsika tsiraray avy, dia mbola monina fitenan'ny tompo. Ny fandaharana kikizina izay iranareo amin'ny rahavavy sy omeva dia tsotra ny la cuisine entsika eto amina kikizina dia mba partageo neny hafan'ny namana rehetra mba manaraka ny fandaharana isaka lahady dia menofinahitra tompoko. Ity moa sakafontsika androany neny amin'ny entrée zao voalohany ity vita amin'ny pomme de terre nyrapena ilay ovy na pomme de terre dia atao amin'izay forme tiavana azy dia atao anaty lapoaly atao friry ery ohatra manao ilay frity ireny dia asiana salady asiana izay tian'ny rehetrarehetra atao anatiny na tsy mifidy na trondro na inona fa ny nahy zao tiavako azy natao atody izay anaovan'ny neny azy fa iny le ity zany important natao friry nyrapena izy dia natao friry dia vita iny dia hiditra amin'ny laoka antsika. Ny laoka androany moa dinde na vorotsiloza atao épices rehetra neny vita ny épices rehetra dia atao citron ny nahy nataoko citron anankiroa ity zany dia atao anatin'ny four azadina atao beurre kely eo amboniny mba ho croustillant ilay hodin'ilay vorotsiloza atao épices rehetrarehetra izay tian'ny natao anatiny fa azadino ny citron na voasary makirana dia nanao riz jaune vita ny riz jaune natao amin'ny voanio ilay riz jaune efa hitantsika teto ny fianarana manao vary amin'ny voanio dia ity zany ilay laoka dia natao beurre na saosy au beurre dia alaina zany ny tongolo sautena kely amin'ny beurre vita izy sautena kely amin'ny beurre dia asiana lafariny atao mandritraritra kely ny lafariny kobanina aloha ny lafariny amin'ny rano mangatsiaka dia alatsaka ao arotsaka ao dia afangaroana tsara ny nahy ity zao dia nataoko légume nataoko oignon légume nataoko carotte dia poivre noir poivre vert azafady nataoko poivre vert anatin'ny bocal kely ireny izy zany ity nataoko tongolo dia raha misy crème fraîche moa mety atao crème fraîche koa ny nahy ity nafangaro crème fraîche raha tsisy moa tsy maninona fa rehefa misy lafarine dia izay zany amin'iny reneny dia nanao jus efa hitantsika tamin'ny ery nanao jus de fraise ampangotrahana ary dia arotsaka mixena izy dia tatavanina dia afangaro tsara dia atao anatin'ny vera dia natao koa jus d'orange koa dia jus de pomme aloko kely ilay pomme vita ina rehefa malemy dia mixena dia nafangaroko azy ireo cocktail sans alcool vita zany iny dia miditra amin'ny dessert ity dessert salade de fruits avec crème efa hitantsika teto ity dessert ity fa ny zava-baovao zao crème au chocolat nanao crème au chocolat chantilly crème chantilly fleurette afangaro amin'ny mascarpone kely dia batena vita afangaro tsara zaraina anankiroa zany ilay crème satria anao chocolat afanainina ary chocolat anatin'ny micro-ondes na anatin'ny bain-marie dia arotsaka amin'ilay antsasany dia vita zany ataon'ny koa ity ilay fotsifotsy ity tsy atao inona dia tapatapahana fruit izay tian'ny rehetra atao amboniny dia vita iny nanao mofo hinanana azy tsy maninona moa raha tsisy fa mba te hanao mofo kely ity zany natao rose nalaina amin'ilay ranony fraise nanaovako ny ranon'ilay mofo ilay gâteau kely nalaina 100 g de farine 50 g de beurre dia nasiana levure un sachet dia natao
atody anankiroa dia nobatena tsara, natao beurre, nampidirina anaty 180 degré, jerena matetika sao dia may. Iny izany izy tena malemy tsara mihitsy. Dia izay zaho tandroandro neny fa dia mampamangy amin'ny manaraka indray, amin'ny alahady manaraka indray dia mazoto homana daholo tompoko fa azo adino ny fandaharanantsika isaka amin'ny hariva handramaka zaho 21h eto en France. Dia mazoto homana, bye bye.